Adventist World Radio. Ilay feon'ny fanantenana. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana nitondra tokiazava. I Alexandra lehibe mpitaritafika malaza dia nanana miaramila anankiray izay Alexandra ihany koa ny fanampiny anaran'ity miaramila an'ity. Izy ity dia tena ratsy toetra mihitsy ary impirimpiry akory moa ity miaramila ity no nitenenina sy ny faizina no ny fahadosoana betsaka izay nataony. Indray andro ary dia nampiantso azy Alexandra lehibe. Moa ve nataonao avokoa ireo heloka marobe ampangan'ny olona anao ireo e? Tsy laviko izany tompoko lahy hoy ilay miaramila. Nefa ny anaranao anie Alexandra mitovy amin'ny anarako ihany koa e. Dia hoy ilay miaramila namaly azy. Voninahitra ho azy any tompoko lahy. Zao ary manomboka an'io dia izay iray ataonao, na hiova toetra ianao na hiova anarana. Azonao ve zany? Ianao kory mpiaino ajaina, moa ve tsy irerehanao ny anaran'i Kristy entinao hoe Kristianina? Fidio ary izay tianao na hitondra ny anarana hoe Kristianina ianao ary anana fiainana mifanaraka amin'izany anarana izany, na tsy hiova toetra ka atsipy any amin'ny farimy rehetra afo satria sady mandainga sy manala baraka ny anaran'i Kristy. Zao mantsy ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:2, ny 9:7 sy ny 4, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, rasoao am-pofazamalaina faritomotrany andro izao. Ny soratra masina izay mampahantra anao. Ankizy malagasy, ovay ny tontolo. Ankizy malagasy, havaozy izao tontolo izao. Fianarana baboly ho an'ny ankizy. Iarahana amin'ny feon'ny fanantenana. Ankizy malagasy, ovay ny tontolo. Ankizy malagasy, havaozy izao tontolo izao. Ankizy malagasy, amin'andra manitra. Ankizy malagasy, aovy izao tontolo izao. Président mihitsy iny e. Andao re olona mba handray ny tanany filoham-pirenena. Andao mihitsy tselatsela. Etra ary asa manitra ka rilay kely ty fa mainka ho ay za ty ianao ty. Ye, miaramila mpiamina ary tsy mamela vahoaka anakaiky ny foloko. Aza manosika. Ye, ho aizy se iny. Tena sasa mihitsy ny tovolankely iny. Tsy fantatry senga fa filoham-pirenena io. Eny tompo, Ka ho aizy se. fantatro mihitsy fa filoham-pirenena io. Nefa dadako ihany koa izy dia sako ny manantona azy. Dia faly miaraba ny ankizy rehetra ao an-trano ao. Hono ary ankizy, mahafinaritra ve izany manana dada filoham-pirenena izany? Tena mahafinaritra ka. Afaka mahazo ny zavatra tiana angatahana, tsy mba matahotahotra fa arovan'ny dada mandrakariva, karakarain'ny dada, omeny sakafo, mahazo zavatra tadiavina sy ny sisa sy ny sisa e. Dia tahaka izany ihany koa rakizy ilay raintsika izay any an-danitra, sady filohan'izao tontolo rehetra izao. Izy ihany koa no raintsika, sady tompon'izao rehetra izao no dadantsika ilay ray be fitiavana,
ary izany no nahatonga an'i Jesosy nampianatra ny olona ao amin'ny Matthieu 9:7 manao hoe rainay eo izay any an-danitra. Tsarovo mandrakarivo izany ndrakizy fa akoatra n'ilay dadantsika ao an-trano ao dia manana dada filohan'izao rehetra izao ihany koa isika. Dia ilay raintsika izay any an-danitra mikarakara antsika tokoa izy sady tena tiantsika. Ianao ihany ny fomba nikarakarany an'ireto zanany 3 lahy reto e. Ray be fitiavana. Tantarana rindra ny zoanitra andrenesana ao amin'ny mpanoratra Fanja, Rila ary Naritiana. Fahiny elaberaka izy dia nisy mpanjaka iray antsoina hoe Nebokadnezara. Indray andro izy dia namoro ny solompanjaka, ny mpanapaka, ny governora, ny andrembaventy, ny mpitahiry ny volam-panjakana, ny mpahay lalàna sy ny mpitsara ary ny komandy isa-tokony. Nampiantso anareo fa anangana sary olona volamena, ka tiako raha ho amasinina sy iankofana izany sary olona tsangako izany. Renareo ve zany? Eny mpanjako, ho amasinonay sy iankovanay re sary olona tsanganao e. Dia nanome baiko anangana n'ilay sary olona volamena tokoa rakizy ny mpanjaka Nebokadnezara, ka tany amin'ny tany lemaka antsoina hoe Dora no nananganana izany. Rehefa vita soamantsara ilay sary olona dia tonga amin'ny fotoana voatendry hanamasinana azy, ary dia vory avokoa ireo nantsoana rehetra. Araka mibaiko io mpanjaka dia tonga eto sika ka izao no lazaina aminareo ry fokom-pirenena ary firenena samy hafa fiteny rehefa mandreny faneniny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny vali sy ny simponi ary ny zava-maneno isan-karazany nareo dia meko ka mivavaha amin'ny sary olona volamena izay efa natsangan'ny Nebokadnezara mpanjaka. Voaray e! Tena voaray e! Mazava ve zay e? Enoy tsara. Enoy tsara. Fa na iza kosa tsy mety mekoka sy tsy mety mivavaka eo amin'io sary olona io dia tsipy miaraka amin'izay ho ao anaty lafaoro misy afo mirehitra izy. Zay ary fa samy miomana e. Dia nampanenona tokoa rakizy ireo zava-maneno maro isan-karazany, ary dia indro fa nenkoaka teo amin'ilay sary olona volamena avokoa ny olona rehetra, afa-tsy tovolahy jiosy 3 izay nantsoina hoe Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Tsy nety nivavaka sy niankohaka teo izy 3 lahy ireo satria fantany fa ilay Andriamanitra filoha sy tompony izao rehetra izao sady ray be fitiavana any an-danitra ihany no natao hivavahana sy ankohofana. Nisy nahita izany vetsika izy 3 mirahalahy izany izay tsy mba nivavaka sy tsy nety niankohaka teo amin'ilay sary olona volamena, dia indro fa nisy olona vitsivitsy lasa ny ampanga azy ireo tany amin'ny mpanjaka Nebokadnezara. Ry mpanjako, ianao efa nanao lalàna fa ny olona rehetra izay mandre ny fanenon'ireo zava-maneno isan-karazany dia ekohaka hivavaka amin'ny sary olona volamena, fa izay tsy mekohaka kosa dia atsipy ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Misy jiosy 3 lahy ao, i Sadraka, Mesaka ary Abednego. Izy ireo tsy mba manaiky ny teninao, tsy mivavaka amin'ny sary olona volamena efa natsanganao.
iza ny samanohatra mpanjaka? Izy telo lahy tompoko. Alay voaty amiko zany, zao de ny zao. Hetre, de nalaina ho ao anatrehan'ny mpanjaka rakizy, Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Fa na ininareo very izy telo no tsy anomponareo ny Andriamanitra, na tsy ivavahanareo amin'ny sary olona volamena zay natsangako. Ho ampanenona indray reo zava-maneno de mivavasy miankofa amin'ny sary olona. Fa ratsy zany dia atsipy-avetrany any anaty lafaoro misy afo mirehatra nareo. Iza moa no Andriamanitra mavonjy anareo amin'ny tanako? Tsy misy antony tokony hamaliana ianao ry mpanjaka Nebokadnezara. Fa ny Andriamanitra zay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehatra. Sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka. Nefa na tsy zany aza, ny Andriamanitra ao tsy ho tomponay ary ny sary olona volamena natsanganao tsy ivavahanay. Ndao ary. Rehefa nandre zany rakizy Nebokadnezara mpanjaka, de tezitra mafy ka avy hatrany de nanome baiko izy mba manana ny lafaoro ho impito mihoatra noho ny fahamanana azy. Tena mahamay zany ary de nasaina ny fahatorany Sadraka sy Mesaka ary Abednego, sady tsy nalana ny akanjony fa teny akodiny teny avokoa. De namoaka baiko ny mpanjaka manao hoe: miaramila, atsy-paza ao anaty lafaoro reo. De voatsipy mbola mifatotra tao anaty lafaoro nisy afo mirehitra mahamay rakizy i Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Ary satria nahamay loatra ny lafaoro, de maty ny lelafo, reo lehilahy matanjaka indrindra izay nanipy azy telo lahy. Fa izy telo lahy kosa nahagaga fa tsy mba maty. Tsy naninona akory. Taitra ny mpanjaka Nebokadnezara nahita izany, ka de nitsangana aingana izy, sady niresaka tamin'ireo mpanolo-tsainy hoe: tsy telo lahy mifatotra ve no natsipitsika tao anaty afo? Marina zany ry mpanjaka. Za nefa mahita efa datsy mifatotra, afaka mandehandeha ao anaty afo nefa tsy may, tsy maninona akory. Sady ny fijeriko ilay faefatra to zanak'Andriamanitra. Nanaiky ny herin'ilay Andriamanitra ray any an-danitra zay Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego rakizy i Nebokadnezara mpanjaka. De nanantona ny varavaran'ny lafaoro izy ary niantsoantso hoe: ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego, mpanompon'Andriamanitra avy indrindro, mivoaha aty e. De nitangorona teo amin'izy telo lahy rakizy, reo olona rehetra teo amin'ny fanjakan'ny Nebokadnezara mpanjaka. Gaga sy talanjona izy ireo fa tsy nisy na de singam-bolo iray akory aza nikaingona tamin'izy telo lahy reo vokatry ny afo. Ny akanjony tsy may, ary na de fofonafo aza de tsy heny tamin'izy ireo akory. Niaro ny zanany rakizy, ilay Andriamanitra raintsika any an-danitra sady filohan'izao rehetra izao. Zany no Andriamanitra ivavahantsika, ilay Andriamanitra nivavahan'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego, ilay namonjy azy ireo tamin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Vokatr' izany de nanaiky ny fahefan'ilay Andriamanitra any an-danitra ihany koa Nebokadnezara mpanjaka, rehefa nahita ny fiarovan'Andriamanitra any Sadraka sy Mesaka ary Abednego zanany.
isaorana ne Andriamanitra Sadraka, Mesaka ary Abednego izay naniraka ny anjeliny hamonjy ny mpanompony izay mahatoky azy. Tsy nanaraka ny teniko izy ireo, tsy nanompo na nivavaka tamin'izay andriamanikafa afa-tsy Andriamanitra ny an-danitra ihany. Koa dia manao lalàna fa izay manao teny tsy mety amin'ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia ho tetitetehina ary atao trano fivoahana ny tranony. Fa tsy misy andriamanikafa mahavonjy afa-tsy ilay Andriamanitra any an-danitra. Izany ndraiky izy no ilay raitsika, ilay dadantsika, sady filohany izao rehetra izao. Afaka miaro antsika izy, tahaka ny arovany an'i Sadraka sy Mesaka ary Abednego tao amin'ny lafaoro misy afo mirehatra. Zanasy any an-danitra, arovy amin'ny asany devoly izahay ankizy, omesiana eny sy mpankatò, ny anjelinao any anodidina ny lalandava, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia izay indray ary aloha ny fiarahantsika androany fa mametraka ny mandra-pitafa amin'ny manaraka indray rakizy. Ilay feony fanantenana. Téléphone 033 37 106 13. Somehow forgotten that you were faced with circumstances you can't get through, and right now it seems like there's no way out and you're going under, but God's proven time and time again, He'll fix it for you. And you'll do it again. He'll do it again. You'll just take a look at where you are now and where you've been. Well, hasn't He always come through for you? He's the same now as then. Oh, you may not know how, you may not know when, but He'll do it again. My God knows the things that you're going through, and He knows how you're hurting. You see, He knows just how your heart has been broken in two. For He's the God of the sun and the stars and the seas, and He is your Father. He can calm the storms and He'll find some way to fix it for you. And you'll do it again. He'll do it again. You'll just take a look at where you are now and where you've been. Well, hasn't He always come through
awr manolotra hoanao feon'ny fonantena onoa asana mba efa nandre olona ny teny tahaka an'izao ianao manao hoe tsy misy Andriamanitra ary ny tena antony itenenany an'izany ono dia satria tsy hita Andriamanitra. Inona no lazainao anatrehan'izany ary inona no lazain'ny tenin'Andriamanitra? Andeha hiaraka hivavaka isika milohan'ny hamalitsika izany fanontaniana izany. Rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay maty nisolo anay ianao. Ianao ny namorona sy namonjy anay. Misaotra anao izay satria noho ny famindraponao, noho ny fahasoavanao no hahafahanay mbola miaraka eto amin'ity onjam-peo ity amin'ireo mpiaino marobe mba handray fananarana, handray fampianarana avy aminao. Angatahanay ny famelan-keloka fiaina avy aminao Tompo sy ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misy toe-javatra anankiray izay inoko fa voamarika ho tsara ihany koa. Satana dia manao ny fomba rehetra mba tsy hinon'ny olona fa misy izy, kanefa ny asany dia tsy miato mihitsy na amin'ny segondra anankiray aza. Manao ny fomba rehetra anapotehina ny fiainantsika zanak'olombelona satria fahavalon'Andriamanitra izy. Ny tanjona kendreny amin'izany dia ny hanomezana tsiny an'Andriamanitra sy ny ilazana fa Andriamanitra ny tompon'andraikitra. Etsy andanin'izay ho an'ny olona izay misalasala ny amin'ny fisian'Andriamanitra dia ataony izay tsy hinon'ny olona tahaka an'izany fa misy Andriamanitra. Ireo siantifika tsy mino an'Andriamanitra moa dia mitady fanazavana hafa hoentina milaza ny toe-javatra manodidina amin'ny fiainantsika tahaka ny fahafatesana, ny aretina, ny fisian'ny angatra sy ny avelo sy ny maro hafa ihany koa. Ho anao izay tsy mino fa misy Andriamanitra satria tsy hitany masonao izy, dia aka ohatra tsotra dia tsotra isika. Ianao dia mahafantatra na efa nandre farafakeliny fa misy izany atao hoe zanabolana izany. Mino ny fisiany izany aza ianao, kanefa ve efa nahita n'izany zanabolana izany tokoa ianao? Ny zanabolana dia zavatra apetraky ny olombelona eny ambony eny ary tsy tatry ny masontsika. Kanefa miasa ireny zanabolana ireny ahafahana mampita hafatra avy any amin'ny tany lavitra anankiray makany amin'ny toerana lavitra anankiray, mampita ny sary jerentsika amin'ny televiziona sy ny feo sasany izay arahantsika amin'ny radio. Ny radio adventiste maneran-tany ohatra dia mampiasa zanabolana mba ahafahana mampita feo amin'ny faritra maro maneran-tany. Miasa zany zanabolana izany ary azo-tsapahitanana ny vokany, hitan'ny maso ny vokany, kanefa tsy hitantsika maso ilay zanabolana. Dia sahinao ve ny milaza fa tsy misy zany zanabolana izany? Zovo ny tsy ilaza aminao fa manana olana ianao raha miteny an'izany. Dia tahaka an'izany io Andriamanitra io, ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika no resahana eto. Tsy Andriamanitra namorona fotsiny izy, fa izy koa ny mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny, araka ny voalaza amin'ny Hebreo 1:9. Zao zavatra rehetra hitantsika zao dia izy ny mihazona ny zavatra rehetra hitantsika ao anatin'izany sika amin'ny herin'ny teniny. Tsy hitantsika maso izy, fa ny vokatry ny asany dia tena tsapa azo-tsapahitanana isan'andro san'andro. Raha velan'Andriamanitra hiatra amintsika avokoa ny vokatry ny safiditsika rehetra, dia fa tsy nisy tsika tahaka an'izay. Fa Andriamanitra ny mametra an'izany, tsy hiatra manontolo eo amin'ny fiainan'ny olona iray na ny fiainantsika miaraka eto amin'ny firenena anankiray na eto amin'izao tontolo izao. Feran'Andriamanitra izany.
ary tsy mahafaly any satana izany. Ny mahafaly any satana dia ny atonga antsika ho voafitaka, izy ny mamitaka mba hahatonga antsika nao safidy diso ary ho foana mandrakizay vokatry n'izany safidy diso nataontsika izany. Fa Andriamanitra mametra ny loza tokony hihatra amin'ny zanak'olombelona, dia ny loza izay alefa ny satana izany. Ary ireo loza izay avelan'Andriamanitra miseho dia avelany iseho vavolombelona mazava amintsika olombelona, fa ratsy satana ary ratsy ny fahotana sy ny vokany. Indray mandeha dia nisy tovolahy anankiray naniry mafy ho tonga mpanao mofo, dia nanadiady izy hoe inavy ny fitaovana ilaina ohatrinina ny vola mba ahafahana manatanteraka an'izany. Rehefa tsy ampy ny vola teo ampelantanany dia nivarotra fananana mihitsy izy mba ahafahany mahazo ny fitaovana ilaina. Dia nanomboka ny fanaova mofo, tsy nety ny voalohany, mbola voalohany nalefa indray manaraka, mbola tsy nety ihany. Tapitra ny herinandro, isan'andro nanandrana ihany fa ohatrany tsy mety foana le izy. Hanyeriny dia namidy aloha izay mofo vita teo na tsy vita tsara araka ny endrika ilany azy. Kanefa izay nividy dia tsy niverina intsony satria ratsy le mofo e. Nandeha teny ny andro, kivy dia kivy izy. Tamin'izay fotoan'izay anefa dia nisy lehilahy anankiray sendra nandalo teo aminy. Gaga ilay rangahy rehefa nahita ny endrika ilay mofo sy ny haben'ilay mofo izay nataon'ity tovolahy ity, dia tsy nahatra fa nanontany hoe fa ahoana ny fomba fanaovanao ny mofonao ry tovolahy? Za koa aza mba gaga mihitsy ny Ramose fa manao izay ho afaka fa ohatrany tsy mba tahaka an'izay mofo rehetra ny mba vitako e. Dia hoy ilay Ramose taminy, ianao ve fa mba nampiasa an'ilay tsy hita maso? Dia hoy ilay tovolahy somary tezitra, ary aza manany ihany moa ianao e. Fa tiantoka manjo aza efa tsy hitako tsony izay anaovana azy. Ary moa izany anontanianao hoe zavatra tsy hita maso no anontanianao aho. Eny e, tsy hita maso tokoa ilay izy ho ilay Ramose, raha mofo efa vita nijerena tsotra amin'izao. Nefa raha mandinika tsara ianao ry tovolahy dia mety ho hitanao ihany ilay izy. Dia mba lazao rangahy izany a, inona izany a? Ho ilay tovolahy tamin'ilay Ramose. Tsy mbola naheno mikasika ny lalovay na ny levura ve ianao ry tovolahy? Io anie no mampibotsina mofo mahatsara-tare azy. Tsy hita maso ety ivelany le lalovay, fa ny mofo mibontsina no ahafantarana fa niasa tao izy. Dia natorin'ilay Ramose azy moa ny fomba fampiasana n'izany lalovay na ny levura izany mba ahafahana mahazo mofo tsara. Nisaotsaotra azy ilay tovolahy, no sady lasa nitady lalovay aingana dia aingana. Misy lesona raisintsika ao anatin'izany. Impiry moa isika no manao an'Andriamanitra ho tsy misy eo amin'ny fiainantsika, satria hoe tsy hita maso. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 4:1 hoe, ny adala ny manao hoe tsy misy Andriamanitra, ny adala ny manao anakam-po hoe tsy misy Andriamanitra. Ary marina tokoa izany. Andriamanitra izay matetika hadinintsika na tsinitsiniavintsika, kanefa dia izy nary atsika. Ary raha tsy maty ny solo atsika azy izy noho ny fahotana izay niketsika ny hiainana miaraka amin'izany fahotana izany, dia niatra tamintsika ny vokatra izany. Ary amin'izao fotoan'izao dia azadiny fa izy mbola mifeny toe-javatra, na manao safidy mifanipaka amin'ny sitrapony foana azy tsika, dia mbola manana faharetana amintsika izy mba hiverenantsika aminy. Ary noho izany no antony hamerany izay tiany Satana atao amintsika tsy hatra amintsika, na dia vokatra ny safidy tokony hatra amintsika aza. Ka dia azavariana amin'ny hita maso fa fantaro ilay antony fisianao sy miazona ny fisianao ary miantoka ny fahombiazanao. Eny marina tokoa izay voalaza ao amin'ny Salamo manao hoe, ny adala ny manao hoe tsy misy Andriamanitra. Manomboka izao dia angatao Andriamanitra mba haneo aminao fa misy izy eo amin'ny fiainanao, dia ho gaga ianao fa ho asehony miariary eo amin'ny tsipiriam-piainanao mihitsy izany. Dia andamoka ny tetika Satana, dia anakona ny masonao tsy ahita n'Andriamanitra sy ny asany eo amin'ny fiainanao. Amen.
awr boîte postale 700 Antananarivo 100. lazao amiko izay fantatra fa mety asambatranao fizao de samilaza fa tsy misy afatsiray ihany no asambatra de ny mananao anandra manitra o tompo sy mpamonjana tena resy latra fanavolana harena azatao mampaomena azao ny tena lafatra tela iao andanitra tazony ao ampona re teny fikasany ade ny teny nandriamanitra fizeno asamba Jacqueline sy Noah izay fantatra fa mety asambatranao fizao de samilaza fa tsy misy afatsiray ihany no asambatra de ny mananao anandra manitra o tompo sy mpamonjana tena resy latra akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ity pejity awr feon'ny fanantenana naizanaiza le anao ikatsahanao ny tena soa na iankavanana na iankavi mbola hafa ihany Kristy na ikiry mafiazanao aminyerinao manontolo bevery maina fony izany fitakany eto ata lazao amiko izay fantatra fa mety asambatranao fizao de samilaza fa tsy misy afatsiray ihany no asambatra de ny mananao anandra manitra o tompo sy mpamonjana tena resy latra izy no tompo sy mpamonjana tena resy latra Jesu no tompo sy mpamonjana tena resy latra tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana miarabantsika rehetra indrindra fa ny tanora manaraka ny fandaharana ambety tenin'ny ankabeazan'ny tanora kehitriny ny hoe mila maharaka ny fandrosoana raha tsy izany dia tara marina izany raha mijanona amin'izao dia ilozan'ny olona eo mipetraka nefa ny fanontaniana hoe fandrosoana inona dia mandroso makaiza samy manana ny eritreriny mantsy ny olona ny amin'ny famaritana izany atao hoe mandroso izany ary ihany koa ny fomba izay fanatanterahany dingana ao amin'ny fandrosony izay heveriny fa mampandroso azy misy manko ny fandrosoana bebe kokoa ho amin'ny tsara ary misy ny fandrosoana ho amin'ny ratsy hatrany iaraha andray lesona amin'ity tantara anankiray ity indray ary isika tena leo an'ity fiainana ety ambany vohatra ity mihitsy aka nitovavy namako izao efa aiza sambatra ery mahita n'izany fiainana ny andreny vohatra izany zaty jereony zezika sy fako milolo ny bozaka ny anana ny angady ny omby sy ny akoho mamborona no mba namako
reo veranga mba miara mitakosina amiko eto. Tapa-kevitra mihitsy arangafa hiakatra mba hitan'izany atao hoe reny vohatra izany a. Mba te hiaina amin'izany atao hoe fandrosoana an-tanan-dehibe izany koa anie zahay e. Inona reny ataoko e? Dada sy mama ve zao mba hanome vola andehanako any? Izany anie ka tsisy. Hitako rangany hevitra ndeha amidiko daholo ireo vokatra rehetra nanako ireo a. Ireo zavatra efa mba nompiako ireo. Raha ireo kosa ve no midy tsy ampy ataoko saran-dalana sy vatsy e. Na dia hoe mandra-pahita izay ho hita fotsiny ihany aza. Sady mino koa fa vetivety dia mba hahita asa izay atao any e. Izany izy hoe tanan-dehibe mandroso, betsaka ny zavatra azo atao. Tena izay no ataoko e. Andeha hafa veloma ary fiainana ambanivohitra mandreraka. Ka mavomavo fotsiny ny tongotra sy ny fiainana ety. Andeha ihany ry saondra. Efa ho ray volana sy tapany izao no nahatongavako teto an-drenivohitra nefa mbola tsy nahita asa zavatra tao foana. Ny fotoana fotsiny tia ny lany amin'ny fivezivezena. Sady ny tena loza dia lany manaraka an'izay koa ny vola sy ny vatsy eto am-pelantanana. Dia ahoana? Soa ihany aloha fa mba efa hitako avokoa izay zavatra tsy mbola hitako tany ambanivohitra e. Efa mba hitako izao izany hoe efitrano fandihizana, ny trano fanalana etaeta isan-karazany, ny toeram-pitsangatsanganana maro samihafa. Efa mba hitako koa izany atao hoe manaraka ny fomba ny olo-mandroso e. Ny fomba fiakanjo, ny fomba fiaingo sy ny fijejojejoana isan-karazany, ny fomba fanao rehetra e. Tsara kosa aloha e. Tena olo-mandroso ka. Namana ihany koa moa izany mahita ny tena hoe vaovao dia mifandrombaka ery. Ny tena indray azy tia ny sahirana misafidy hoe iza ny tena mba ohatran'ny metimety. Izany aloha eo ihany fa ny tena loza dia efa lany ange ny vatsiko e. Nefa ny asy ty tsisy, tsy hita hoe inona ny atao. Le olona hivatanana ihany koa amin'izao efa manomboka sorena. Tena manomboka ho vaky koa ny lohako. Inona re ny ataoko e? Andrekako ny ray ty za dia zao ve sisa ny hafarako dia lasa mpivaro tena zao sisa. Tena manenina marina ka za koa ty tratra izay tsy azo anoharanako. Ny kibo tsy mba lamosina tsinonako. Naleoko ihany tany ambanivohitra ka efa takinina moa fitarany ny fambolena sy ny fiompiana nataoko tany. Efa nanomboka naleo tena. Tahak'izay ihany ampananaraka ireo fandrarano indray aman-dreniko. Zaho afa-baraka ny kibonona. Ndeha ody aka. Aleoko ihany eo anatrehan'ireo ray aman-dreniko nahitako masoandro. Any sady voko no mba misy mpananatra sy mpanohana. Mino fa tsy hanosy-botanana izy ireo ka. Ody ahy e. Aleo ihany any amin'ny fiainana milamina any. Ody aka. Mirabantsika tanora mpanaraka izao fandarana izao
Isy lesona betsaka azotsika raisina avy amin'iny tantara foy iny. Tapa-kevitra fa hiakatra monjy reny vohitra saondra. Ny varotana ny fananana rehetra, ny voly, ny biby fiompy, dia nananteny izy fa ahita asa any an-drenivohitra. Ny any an-drenivohitra teo any ambanivohitra, ny ambanivohitra teo any an-drenivohitra. Mahagaga fa izany ny zavatra misy eo amin'ny fiainana. Nahita ny fiainana tanàn-dehibe tokoa izy ary nafantatra be dehibe ny zava-misy ao. Be ny namana satria nisy ny vola, ny asa ny tadiavina nefa tsy hita. Ireo naman'ireo ihany no nitarika ao amin'ny fivarotantena taty aoriana, ary rehefa hita ny faharatsiny ny toe-javatra rehetra dia tapa-kevitra ny vehivavy fa ndeha hiverina ny tanàna. Tsara lavitra indray ny any tanàna. Tsaroanao angamba ny tantaran'ilay zanak'Adala voasoratra amin'ny Lioka 5:20 andiny faraka 20 ka hatramin'ny 4:20. Na dia misy toe-javatra mahasamihafa azy aza dia betsaka ny tovizan'ny tantara izay niseho tamin'ny fiainan'ny Saondra sy ilay zanak'Adala izay ny tantarain'i Jesosy. Betsaka ny lesona azontsika tsoahana avy amin'iny tantara iny, tsy vitsy ny tanora efa niaina tamin'izay zavatra niainan'ny Saondra. Ho andreo izay efa nandalo an'izany dia efa tafitany angamba ny akamaroan'ny lesona tokony voarainy. Fa ho anao tanora kosa izay tsy mbola tratran'izany dia aza miandro voadona mafy voandray lesona. Raha any ambanivohitra any ianao ary mahita fa mafy ny fiainana any, dia aoka ho tsorona mivantana aminao fa mafy sy ratsy lavitra ny fiainana aty raha mitaha amin'ny any. Azonao antaniana tsara Saondra sy ireo namana rehetra izay mitovy amin'ny Saondra dia afaka mitantara aminao ny zava-misy izy. Ianao any ambanivohitra any efa manana trano, manana biby fiompy, manana tany fambolena, kanjo no ny fahitana ny fisehoana ivelany hiteo amin'ireo mponina vaty an-drenivohitra, tonga mitsangatsangana any ambanivohitra any miaraka amin'ny fiaratsara tarehy sy ny sisa, dia tratra fakapanahy ny tanora any ambanivohitra ka manao hoe aloha angamba miakatra any, angamba tsara dia tsara ny any. Dia amidy ny fananana rehetra, tapa-kevitra fa hiakatra any an-drenivohitra, tsy araka ny neverana azy. Efa tsy fidy ny eneny tsy maintsy honenana ny tanàn-dehibe. Fianarana ambony, ny tsy fahafahana mivelona any ambanivohitra, tsy fananana trano sy tany any ambanivohitra, ary porofon'izany rehefa manambola ny akamaroan'ny olona tanàn-dehibe dia ny mividy tany sy manorina trano any ambanivohitra ny tena mamaika azy. Zany no porofo fa tsy afa-po amin'ny fiainana eto tanàn-dehibe ny olona mipetraka eto tanàn-dehibe, ary mandra-pahatonga ny fotoana izay ahitany vola ahafahana mividy tany any ambanivohitra, anorenana trano any ambanivohitra, dia lasa aloha ny olona mitsangatsangana any isan-kerinandro. Tsangatsangana any isan-kerinandro satria fantany fa any anie ny tena tsara honenany. Mandroso ara-teknôlôjia sy ara-pitafiana sy ny toy izany ny aty an-drenivohitra aty, fa miemotra ara-toetra amam-panahy. Afaka mitantara aminao tsara Saondra, ary efa nilazainy taminao ny sombony. Mandroso maka any amin'ny faharatsiana ny akamaroan'ny fiainana aty an-drenivohitra. Ary na any amin'ny tany mandroso indrindra eto tany aza any Etazonia, raha mahita n'ireo trano joalajoala any amin'ny tanàn-dehibe any Etazonia ianao, ary mamantatra hoe iza ny tompony, dia any ambanivohitra avokoa no mipetraka ny tompon'ireny trano ireny, fa mpanofa avokoa ny akamaroan'ny olona mipetraka amin'ireny tanàn-dehibe ireny. Tsy dialy ho an'ny olona tena mandroso, ara-tsaina, ara-toetra, indrindraindrindra ny fipetrahana amin'ny toerana an-drenivohitra. Inona ary ny tokony ho atao ho antsika any ambanivohitra any ary tratry ny fakapanahy te hiakatra aty? Aleo ny fiainana any ambanivohitra no atsaraina. Ho anao tanora indrindraindrindra izay nahita fianarana ary niverina ny ambanivohitra, dia azonao atao tsara ny mame modely ho an'ny tanora namanao any ambanivohitra any. Amin'ny fomba rehetra izay azo atao tsara hanatsarana ny fiainana any ambanivohitra. Ho anao izay ponina tany ambanivohitra tany ary nahazo toerana ambony aty an-drenivohitra aty,
dia ataovy ireny fomba rehetra izay anatsarana ny fiainana any ambany vohitra satria na ianao aza dia mbola hiverina ny any indray androany. Lesona anankiray farany tiana hotsoahana avy amin'ny tantara iny dia izao: namany sahondra daholo ny tanora maro be tamin'ny fotoana voalohany natongavany teto amin'ny reny vohitra. Nakaiza daholo reny namana ireny rehefa lany ny vola tany aminy. Eo amin'ny fotoana andalovanao fahasairanana nefa no tena hafantaranao ny atao hoe tena namana. Ny tena namana hono dia toy ny kintana eny amin'ny lanitra, amin'ny fotoana mahamaizina ny andro vao tena mipoitra izy. Izany hoe amin'ny alina izany. Tsy ireo mpivarotena sy mpangalatra mpivoakalina akory no kintana lazaina eto, fa ireo namana, tena namana, amin'ny fotoana mahamaizina ny fiainanao no ny fahasairanana no ahitanao sy hafantaranao ny tena namana. Mifarana teo ny fotoanantsika tamin'ity anio ity dia anjaranao ny mifanakalo hevitra eo amin'ny samy tanora mikasika izay tokony ho atao hanatsarana ny fiainana any ambany vohitra any. Ny tokony ho atao raha toa ka manana toerana ambony ety ambony vohitra ty ianao nefa tany ambany vohitra fa iny, mba eritrereto ny hanatsarana ny any tanàna any. Ary azadiny fa ny tena namana dia amin'ny fotoana mahasarotra ny fiainana, eo amin'ny fotoana andalovanao ady sarotra sy fitsapana no tena mipoitra ny tena mahanamana ny namana. Dia manao mandra-piona manaraka indray ary ny namanao Elion Andriamitanjo. Milohan'ny andraisanao fanapahan-kevitra dia fantaro aloha izay mety ho vokany. Ny fanirinay dia ny andinianao tanora tsara aloha izay mety ho vokatra ny fanapahan-kevitra raisinao. Dia izao mivavah mandrakariva amin'ilay raintsika any an-danitra mialohan'ny zavatra atao rehetra sy izay zavatra ho tapahanao fa ho hitanao ny vokany tsara eo amin'ny fiainanao. Hitahanao mandrakariva ny Jesosy. Hatreto indray aloha fiarahantsika, misaotranao naharitra ny ainao hatramin'ny farany. Namanao fanjaniaina no nanatotosany fandaharana teto, niaraka taminary ny sahana ny lafin'ny teknika tompona andraikitra Elion Andriamitanjo. Veloma. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feo ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Nahatra ny dera ny aja ny saotra dia rary ny loatra raha tolotsika mandrakariva ho an'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy atsika nanome tombonandro atsika. Izy amintsika no samy laza fa zotsika ny tsy maintsy mahazo tombonandro anankiray isan'andro. Fahasoavana zany, fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Betsaka amin'ireo olona izay nodimandry alina no mbola nanantena fa isy tombonandro hiainany, kanefa izay moa ny fandaminana. Ka dia misaotra an'Andriamanitra isika fa nomeny tombonandro mbola afaka midera an'Andriamanitra, ny maty tsy afaka midera an'Andriamanitra, fa isika velona no afaka midera an'Andriamanitra sy manome voninahitra azy, ary mbola afaka miasa eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Mbola manana fotoana ibebahana, ka araraoty ny manaiky ny bitsiky ny fanahy masina aminao, mitaona anao hibebaka. Voafetra ihany fahafahantsika miaina eto amin'ity tany ity, toerana izay iomanana ho amin'ilay fiainana tena fiainana ny fiainana eto. Tsy tena fiainana ange ny fiainana eto fa fanomanana antsika ho amin'ilay tena fiainana. Saritsary-piainana no eto fa tsy fiainana. Ka miangavy anao zahay, tsy anao tsironitsinina ny bitsiky ny fanahy masina mibitsika malefaka amin'ny sofinao, mitaonanao hibebaka, handiny tena
ary hiverina manontolo amin'Andriamanitra. Mitoy indray ny fiarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion André Mitanso. Ny rahantsika nianatra teto fa Andriamanitra no namorona ity tany honenantsika ity sy rehetra eo aminy ary namorona atsika olombelona ihany koa. Nomeny asa isika na dia fa tonga lafatra zany zavatra ny foronony ho vatantsika dia tsy navelany idonanam-poana isika tsy mahasoantsika izany. Tsy ozona velively ny asa fony tsy mbola niditra teto amin'ity tany ity ny fahotana no efa nomen'Andriamanitra tombontsoa hiara hiasa amin'ny olombelona, hiasa sy hitandrina ny saza ny foronony. Ary na dia fa tafiditra eto amin'ity tany ity aza ny fahotana vokatry ny safidy nataontsika olombelona dia mbola mitoetra hatrany ho tombontsoa sy fitahiana zany hoe miasa sy mitandrina ireo voarin'Andriamanitra ny fananana nomen'Andriamanitra antsika izany. Tamin'ny zavaboary rehetra noharian'Andriamanitra eto amin'ity tany ity dia Adama sy Eva irery no nomena fahafahana misafidy ny tsara sy ny ratsy. Mifantoka amin'izany indray ny fiarantsika mianatra amin'ity anio ity. Tombontsoa lehibe zany hoe fahafahana misafidy zany. Tsy tahaka ny zava-maniry, tsy tahaka ny zavaboary hafa rehetra. Nomen'Andriamanitra tombam-bidy isika olombelona ary nomeny fahafahana misafidy, nomeny fahalalana isafidy, ankatoa na tsy ankatoa azy. Zava-dehibe ne zany. Tena azo lazaina hoe nanao safidy izay misy fiantraikany lehibe mihitsy Andriamanitra raha nanome antsika ny zo hanana safidy malalaka. Tiany anefa raha mifidy ny ankatoa azy amin'ny mpitiavana ny olony, tsy takizay ataon'ny Satana mpanaraka azy. Tian'Andriamanitra raha fankatoavana amin'ny mpitiavana no hanarahany ny olona azy, no hanompoany ny olony azy, no hanekeny ny olona hanaja ny didiny na tsia, hanaraka ny sitrapony na tsia. Tsy tian'Andriamanitra mihitsy ny endrika faneriterena rehetra izay fanao ny Satana. Tsy te hanerentsika hanao izay heveriny fa tokony ataontsika isika, izay ahatonga antsika hanompo azy amin'ny tahotra fa tsy amin'ny mpitiavana. Fanompoana amin'ny mpitiavana ihany no ankasitran'Andriamanitra. Raha miteny izy hoe matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy, dia tsy ilay tahotra mpanjaka, tahotra biby no resahana amin'izany, fa tahotra vokatry ny fitiavana. Fanompoana amin'ny mpitiavana ihany no ankasitran'Andriamanitra ry havana. Ny ankoatran'izay tsy azo ny ekena. Ka tokony hitandrina ny mpitarika, mpanentana ny olona, hanompo an'Andriamanitra sy hiara-hiasa aminy mba ho safidy atao amin'ny mpitiavana ny fanompoana an'Andriamanitra fa tsy fanerenankolaka na mivantana. Tsy isika olombelona ihany no nomena izany safidy izany fa ny anjely izay noforon'Andriamanitra tany an-danitra koa dia nomenan'izany. Ny safidy ny hanao ny ratsy anefa ny ray amin'ireo anjely izay nantsoina hoe Losifera. Dia novaina ho Satana moa ny anarany rehefa nanota izy zany hoe nivadika tamin'Andriamanitra. Mampiseho ny mahafahavalon'Andriamanitra azy zany anarana hoe Satana izany. Ny zavatra natao moa nanomboka hatreo dia ny hanimba ny zavatra tsara rehetra nataon'Andriamanitra teto tany. Fantany tsara fa nomena safidy koa Adama sy Eva dia nanao ny fomba rehetra izy mba hahatonga an'izy ireo hisafidy ny tsy ankatoan'Andriamanitra. Ahoana moa ny fomba nataony hamitahana any Eva? Ny tanjony voalohany dia nitarika any Eva hisalasala ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanomezana natolony ny olombelona. Inona hoe ny fomba fiasan'ny Satana voalohany tarihany aloha isika hisalasala ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra, hisalasala ny amin'ny fahamarinany voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Raha voatratra ny amin'izay isika dia afaka miditra midingana faharoa izy. Mbola zany hatrany fomba fiadan'ny Satana mandraka kehitriny. Tarihany hisalasala ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fitantanany ny olona izay ho fitahany. Nataony izay hatsapany Eva fa tsy ampy io fahasambarana omen'Andriamanitra nareo io. Tokony mbola lasa lavitra dia lavitra noho izao ianareo. Ary tsy izany moa ny fanao Satana rehefa mamitaka izy, asehny tsiritra izay tsy hanananao ianao. Inona moa fitaka lehibe indrindra nataon'ny Satana tamin'ny razam-bentsika voalohany?
rehefa vitan'izay fampidirana fisalasalana izay ny tarihan'ny olombelona haniry mihoatra noho izay nomen'andriamanitra azy ireo efa tonga lafatra ny teo am-pelantanan'izy ireo fiainana tsisy fahoriana tsisy fijaliana tsisy fahafatesana feno fahasambarana kanefa ny tarihan'indray haniry mihoatra noho izay nomen'andriamanitra azy ary dia mbola izany hatrany ny fitaka ampiasainy hatramin'izao aorinan'ny fametrahana fisalasalana dia tarihany hitsiriritra izay tsy hananany tarihany hisalasalany amin'andriamanitra sy ny teniny aloha dia asainy mitsiritra zavatra hafa koatra izay efa nomen'andriamanitra dia nataony koa izay hisalasalany Adama sy Eva ny amin'ny fahatsaran'andriamanitra ary ny ratsy indrindra vokatra izany dia ity nanjary niankina tamin'ny tenany olombelona fa tsy tamin'andriamanitra intsony izany voka-dratsiny amin'izao fotoana izao ary io ny tanjony Satana faratambony satria raha vao tafasaraka amin'andriamanitra izaho na ianao tafasaraka amin'andriamanitra isika dia azony Satana atao daholo izay rehetra tiany atao hanandevozana antsika anapotehana antsika fa raha tsy mbola vita ny mampisaraka antsika amin'andriamanitra dia mbola tsy mandresa izy ny safidy ny anotany efa Adama sy Eva zany hoe safidy izay nanapaka ny fifandraisany tamin'andriamanitra vokatr'izany dia fitanjahana ary tena hitany Adama sy Eva mihitsy fa nitanjaka izy ireo dia izao novakitsika eo amin'ny Genesis 7:5 hoy Andriamanitra tamin'ny ravehivavy abe dia be ny fahorianao indrindra fa raha manananaka ianao ary fahoriana no hiterahanao zanaka ny vadinao ny anteheran'ny fanirianao ka izy no napaka anao dia io koa izy tamin'ny Adama satria efa niain'ny feon'ny vadinao ianao ny hinananao ny hazo izay nandrarako anao hoe aza hinananao dia voaozona ny tany no izay nataonao fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iananao haniry tsiro sy hero anao izy hoaninao ny anana famboly ny fahatsemboan'ny tavanao no azonao hanina mandrim-piverinao any amin'ny tany fa ny tany nanalananao fa vovoka ianao ary hiverina ho amin'ny vovoka indray ianao zany ny vokatry ny naneketsika isafidy ny anaiky ny tenin'ny Satana fa handa ny tenin'Andriamanitra mpandaiky Satana ry havana raha mibitsika aminao izy amin'izao fotoana izao manaitra ny ambom-ponao satria izay foana ny fanao ny ho ambom-ponao io ny tairiny hanao zavatra mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra kanefa tsy hanavotra anao izy fa hanapotika anao aza manaiky an'izany intsony angatao Andriamanitra hanomeanao fanetretena sy hiditra tsehatra amin'izay olana mahazo anao amin'izao fotoana izao ary hanomezanao voninahitra ny anarany atonga anao ho mpandresy ihany koa fa tsy hanaraka ny diany ireo aman-drenitsika fahiny hanao safidy tsara eny ianao eo ambany fahasoavan'Andriamanitra amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao ataony mamerina miaino na maka maimaimpoana ny fandaharana anarahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoary ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafindray ary.